Mirary soa ho an'ireo naratra zany tamin'iny raharaha iny mirary fahasitranana sy fahasalamana aingana ho azy ireo. Faharoa dia miantso ny rehetra mba ho tony tsy ho tafiditra ao anatin'ny mety ho velam-pandriky ny mpanakorotana sy ny mpanararoatra ao anatin'izao raharaha izao. Fahatelo dia alaotsika tsy mora rebirebena fa ny Antananarivo ty ange efa hipoke tamponina eto ny foto-drafitrasa sy ny rehetrarehetra noho izany rehefa hisokatra sy ho vita Tanamasoandra dia hiena izay fahaterena eto an-drenivohitra eto zay satria fantatritsika tsara fa birao-panjakana maro no afindra eny amin'izany Tanamasoandra zany. Ny tombony ho an'ny mponina Ambotrimanjaka indray dia izy ireo anie no azo tombony voalohany amin'ny tetikasa atao ao na ny famoronana asa amin'ny fanajariana n'io tany io ary rehefa vita koa zany ny toerana ao mbola azahoan'izy ireo tombony ihany koa zany zany zavatra rehetrarehetra zany. Eritrereto fa tanàna anankiray zany no atsangatsika misy asa famoronana asa betsaka ho an'ny tanora ao ary no an'ny lafiny ara-tantara indray dia zao voalohany teto amin'ny tanàna Madagasikara misy zany tanàna foronina izany. Maika kokoa le izy anampy ilay tantanana Ambotrimanjaka amin'ny maha-tantara ny hatrany